miala am'le place zany izy nao satria agnatony efa olo miala am place indrindra raha zoela zany izy nao malahelo sesa nefa sinapondraka misy nabadabaniako noho ny raha nataony any natonga anazy voandrasa ala amin'io voalohany aloha zay tokon'le toko apotipotiky foana mako teny ty zany izy nao raha zoely zany de tena olo magnisagnana olo zany raha zoely raha misy nanaovako émission eto Madagasikara zany maromaro na tamin'ny Vivazy resako an'izay hoe tokony averinao ny ex-le politique reo avy eto Madagasikara asolo daholo ny gatra politique tamin'ny fotoanany io zany de ohatra raha adigniny raha zoely zany hoe raha zoely zany anke teto namono olo be tabe nampagadragadra olo amy sy amin'ny antony tsara fantany zavatra zay zay potipotiky foana every sy naraha zany nahazo ny fianakaviany nombola razona nahazo ny fianakaviany ry Claudine nahazo ny fianakaviany ry Laurent Soaro nahazo ny fianakaviany ry Beriza nahazo ny fianakaviany ro Limercia zay ihany mba fantafantatra kelikely sy ny olo exileta andafitany marobe toany zany raha olona zany de zeniky nafisatotaloha zany de androany zany izy mahita fa hoe marary aminazy zany izy nao le voany zavatra zay tena gaganazy zany sadeky tamin'ny fotoanany izy nao sy mba nanao hezika zay hoe mba nanao an'izay hoe contre an'izay zavatra natao loatsarony fa de mipetra-posiny sadeky ka mampanontany tena zany hoe ino ke mahatonga sadeky zany miditra fond loatra zany sahala hoe mananahahiay aho hoe mbola manjaka ve ny kolokolo satria manao satria mbola manjaka ve ny vola asesisiesiky raha zoela sy ny vola mena nangalariny teto am'ireo olona sasasy nagnaty sadeky tao zay mbola manao maso be sy mahita zany hoe nafantatry fa hoe tena nanao fandekan-dalandalana tokoa raha zoely teto amin'ny tany sy firenena nangala sy zavatra be tabe nanakarena tapitapika tena raha tena mandeha amin'ny lala mazava sara igny sadeky zany tokony fantatsiny hoe raha zoela zany nanao fandekan-dalana teto Madagasikara nanao fandekan-dalana izy haisika ne zany firy milliard de milliard de dollars moa vola nangalarina zoela teto fa hoana moa raha zoela nanakarena tapitapika amin'ny resaka hoe anana hélicoptère spécial anana jet privé anana trano maventy be fagnabotrina fandehanam-panjakana zany tokony ho haindreo ne zavatra zany de ireo ne olona teto e marobe nge sy olo tegna teto Madagasikara maro nge ambassadeur eto e tokony ho hay zay tokony sadeky zany tokony agntany hoe firy ny ambassadeur eto Madagasikara eto de tokony agny izy ny agntany hoe ahoana fitondrany raha zoela tamin'ny fotoanany de ahoana fitondrany Mikaela am'izao fotoana zao 7 mois 8 mois tokony agntany heto nge sisy dictateur nge eto e eto sisy zany hoe tapenavava zany eto e afaka miteny daholo rehetrarehetra zany de iny koa tadiavana zany maro nge ny fagnajanany kolony Mikaela zay nanterana reto amin'ny resaka amanjely sy ny Facebook côte faiky azoenjena nge zany satria mamorona zavatra sy misy satria sahala aminakay zao sy mba atao sy côte faiky satria iaho sy manao dossier maloto na ino raha teneninareo zany na ino nataonareo na ino nateneninareo zay manona ny fitondrany fanavoazana ka tokony mba conscient zany le sadeky hoe ny sasasany hoe ino mary mahatao sikidirasika lalina be resaka raha Madagasikara mbola raha zoela ihany mahatonga ny manao an'io zany za zany mahatonga amin'ny teny amin'ny foana amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao hoe ino ke sy hanaovana président malakilaky masika ny raha zoela io ataony fagnadihadiana satria manjary mampimiextely mpitona am'izao fotoana zao koa zavatra ataony raha zoela am'izao fotoana zao mbola magniraky hoe bokadrao koa na manaisagnana Madagasikara io zay zany tena atao zany ka mila mailo koa ny fanjakana mpanantanteraka am'izao fotoana zao satria inona ny antony io mataony raha zoela ohatra ny foana hoe refa Madagasikara fahita familano 95% voaka malagasy tompoka agnisany fa manana liberté tena misitraka zany hoe fanavasana tokoa eto amin'ny tasy firenena mety misy sondrika misy mpandrafitra mety tena sika hoe ahoana ny délestage ahoana tsy fandepalemana tsy vitandray andro fa goragorana zavatra teto Madagasikara tamin'ny andro ny matoany raha zoela manao ny fanavoazana am'izao fotoana zao satria mitanao ne prévu araky ny teneny mpahay matandroany regny azanao fa misy manamboran-dalana izy Madagasikara de ataony masimahita ve isika sara am'izany fa miaigna ny resaka délestage eto Madagasikara mba miaigna ny resaka pepele eto Madagasikara hitanao mba fomba ny olo miala am'le place zany izy nao satria agnatony efa olo miala am place indrindra raha zoela zany izy nao malahelo sesa nefa sinapondraka misy nabadabaniako noho ny raha nataony any natonga anazy voandrasa ala amin'io ka raha hipody izy miteny am'izay zany hoe tokony hipody ny clé politique tokony afahana gatra politique nga teto misy gatra politique loatra président nanao an'izay teo nijeran'izay zany izy kanefa voameko izy mampandetiky androna amandreo zay nieritreretiny fitondrana fanavazana zany hoe zay voanamoneka mikasika an'izay zay meme resaka politique tokony vototra 26 juin teo mananao zay nge ny fona fanavoazany fa io zany sy mahafantany raha zoely zany hoe ny fialan'ny namandreo koa tagnaty fonja zay zany zavatra fantasy zay zany malotaliteny raha zoely zany izy nao misanany hoe miexté voaka malagasy koa zany izy azinao de am'izay za hanao fatany fanjakana fanavoazana zavatra zao ka ny azy de zay fotsiny hoe aoka asika maro anisa mba samby hivavaka ny foloany fanavoazana sy ny fianakaviana tariki ny premier ministre lehibe ny gouvernement
voalohany aloha sapitamiko ndrongolotsaka sitraka miezaka lehibe zay nataonareo zay misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy dia fombako loatra ny mandokadoka fa kosa rehefa zavatra hita maso dia tsara ny miresaka azy. Voalohany ministeran'ny transport sy ny ministeran'ny affaires étrangères. Raha ny vaovao nivoaka farany dia hisokatra ny zotra mampitohy an'ny Comore sy Madagasikara. Ny fiangaviana satria fotoanan'ny fanavaozana izao zay irairaintsika mba tokony hiala amin'ny famindra zay tsy napety ny fiainana taloha isika dia ny fanerena ny fampitohizana zotra avy any Comore zay nandeha eto Antananarivo. Ny antony dia zao ny toerana andehanan'ireo olona ireo dia any Mahajanga na any Diego Soares dia miteraka fampiantoka izany ary misy fiantraikan-dratsy amin'ny ekonomin'ny ireo province anankiroa ireo. Ka jeronareo manokana ny ametrahana an'izay zavatra izay mba voly direct avy any Comore, Mahajanga na Diego Soares no atao. Manaraka an'izay ny ministre ny fitsarana sy ny fonction publique atambatra ity satria mifandray ny zavatra zay horesahako eto. Betsaka loatra ny mpitsara zay mahazo toerana amin'ireo institution publique amin'izao fotoana zay fampiasantsika. Nefa mitaraina ny fokon'olona amin'ireo distrika maro eto Madagasikara zay tsy ampy ny mpitsara ary koa ny mampametram-pamitaniana hoe natao tsara ve izy ireo sa iandraikitra andraikitra hafa. Betsaka ny zavatra simba mandringa ny fitsarana, tara ny raharaham-pitsarana, indrindra fa ireo tanora juriste dia very anjambany miezaka zay nataondreo mienaena tsy mahazo asa. Ny manarakaraka an'izay koa raha nidina tany Mahajanga farany eo raha natao ministra dia tena betsaka ny taraina amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny tribunal administratif ao Mahajanga. Zay horesako manokana zay zavatra zay fa tena mampiteny mona zavatra misy ao. Ny travaux publics zay hitanay fa midina andalana mihitsy ny tena koa zao no mitondra fiara nandeha tany Mahajanga adiny 10 no navana Mahajanga amin'izao nefa mbola misy ampany fakelikely ngamba tsy vita dia mba tia koa hotahirana tompon'andraikitra reo mba hiverina amin'ny adiny 9 na adiny 9 ny lalana mandeha Mahajanga fa dia tena kasikainay niezaka zay ataonareo amin'izao fotoana izao satria hita fa tena mandeha ireo fanamboarana ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara. Ny anampiako an'izay dia ny fankatahana ny fijerena manokana ny renivohitra ny faritra Mberaka. Ny renivohitry ny faritra eto Madagasikara saika vita tara daholo ny lalana nefa ny ao Maintrano tamin'ny fotoana nitondrany Dadabetsiranana no nahita an'izany tara zany farany. Ka noho izany tokony mba hisitraka ny projet fera koa ny distrikany Maintrano. Eto koa ny anareo ao amin'ny santé publique zay ataoko malakilaky misy CSB fa vita raha ministra dia hatreto mbola tsy voatokana izy io nefa tokony hanampy amin'ny resaka fahasalamana. Fa ny ministra Njoma niroborobo ny Njoma tamin'ny fotoanany Aremany tonga teto Madagasikara dia tokony hanao ezaka ianareo satria maty daholo ny ankamaroan'ireo pecheria tao anatin'ny faritany Mahajanga ka mitaky ezaka lehibe zay amin'ny ministera zay tantaninareo izany zavatra izany ka zay ngambany ny fandraisa-pitenenana zay hoentiko misaotra tompoko.